Izano raha manambohitra mamiala tatana ny orinasa miarina izay orinasa iray mamokatra charbon izay vita amin'ny akofa sy taimbakona eto amin'ny district Anarivomama faritra Itasy no misy anay. Folo taona lasa teo eo zany zay tany amin'ny 2011 tany nanoroanay nanao an'ity asa famokarana charbon vita amin'ny akofa ity. Dia reto fitaovana tsotra ireto no nampiasainay tamin'izany fotoana izany. Tsotra izy reto satria tanana daholo no miasa, entina miasa tamin'izany fotoana izany dia tsy mahavokatra afa-tsy ny eo amin'ny 500 sy 200 kg isan'andro ihany no vidan'ireto fitaovana ireto. Ny nahafantarako ny fisian'ny tetikasa fihariny ity dia nisy ny fahatongavan'ireo teknisianina avy amin'ny tetikasa filoham-pirenena izay nampafantatra ny vahoaka Anarivomama izay natao tao amin'ny trampokon'olona moa izany fampahafantarana izany. Dia tao aorianan'izay no niezaka nameno ny antota taratasy satria zareo no nampafantatra tamin'izany fotoana izany fa ianareo rehetra izay manana tetikasa ka manam-paniriana azo an'izany famatsiana avy amin'ny tetikasa fihariny izany dia mameno ny antota taratasy. Nameno izany antota taratasy izany ny tenako ary nanatotra anazy tany amin'ny chambre de commerce et de l'industrie Itasy atao Miarinarivo. Efatra ny isan'ny fitaovana izay novidiana tamin'ny tohana izay nataon'ny fiharina. Ity manoloana antsika ity zao ny famokarana ny briquette de charbon izay manamboatra n'itony briquette itony zany. Itony zany ny vokariny izy ity machine ity mahavokatra hatrany amin'ny 2 tonnes sasany isan'andro zany raha izay zany ny asan'izy ity. Manoloana antsika eto zany ity machine ity machine ity no famokarana ny kitay akofa. Arotsakintsika ny akofa na ny taim-bakona dia mivoaka ny amin'ny ato izy lasa kitay. Iny kitay iny avy eo no dorana no lasa charbon. Rehefa lasa charbon izy iny dia potehana. Rehefa potika izy iny lasa poudre ohatr'izao, lasa poudre ohatr'izao zany dia iny avy eo no miditra anatin'itsy machine anankiray natoloko anareo itsy hoe fanaovana briquette dia mivoaka ny somary lavitra ny renivohitra moa ny toerana misy anay ity na dia amoron'ny route nationale ary dia tsy misy herinaratra ity, tsy misy courant jirama. Dia ity groupe électrogène ity zany no mampiodina ireo fitaovana rehetrarehetra izay ampiasainay ato amin'ity orinasa ity. Manana tanjaka 50 kVA izy io ary afaka mampiodina ireo fitaovana rehetrarehetra izay ampiasainay ato. Maharitra eo amin'ny 4 andro ny fanahazana ity charbon ity amin'izao andro ririnina izao. Fa rehefa lohataona moa dia eo amin'ny 2 andro ihany dia efa maina izy. Ny briquette de charbon zao dia eo amin'ny 20 eo amin'ity briquette ity, zany hoe ity 20 amin'ity zany no manome 1 kilao. Tsy resaka akory ny tetikasa fiharina fa ny tenako dia mijoro vavolombelona etona anisan'ny sitraka izany. Izao tetikasa izay nataon'ny orinasa miarina izao dia tetikasa indrindra hanampiana ny firenena amin'ny fikajiana sy fiarovana ny ala sisa tavela. Misaotra sy makasitraka indrindra n'Andriamatoa filoham-pirenena i Andry Nirina Rajoelina nametraka izao tetikasa fiharina izao. Makasitraka indrindra fa raha tsy ianao tsy tanteraka izao izay nofinofinay sady faniriana hatramin'izay mba hoe roviny ty orinasa antsika ity mbo lehibe. Dia tonga amin'ny fanombohana ny tena fahalehibiazana zany zao ny orinasa tao aorianan'ireny famokarana artisanal ireny ary efa tafiditra ao anatin'ny famokarana ara industrialy.